miala indray miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity mbola men'ny tompo a miaraba ihany koa izay manatrika rehetra mivantana amin'ny alalan'ny tambazotra na mety tsy androany alahady fa 20 septambra fa mety fotoana hafany afahanao manaraka an'izao afatra sao dia mino zahay fa ny tompo manana anjara ho antsika tsirairay avy androany. Anio isika dia fa elaela tsika tsy nanao fanontaniana sy faliny dia mba hanome fotoana kely indray isika sady afahana mandeha vokanina, afahana mieritreritra izay rehetra mety mbola tsy voaray ihany koa tao anatin'izay dia omena antsika ny fitenenana fa antsika manontany izay zavatra tsapanao hoe tsy mazava dia andeha isika arak'izay fitarihan'ny tompo izay tsy miambo mahalala ny zavatra rehetra fa sombitsombony ihany ny fantatra fa ao anatin'izay sombitsombon'izay raha misy hitaritan'ny tompo dia fampizarintsika ao anatin'izany. Raha misy mafanontaniana dia mena micro izy dia afaka mametraka an'izany. Tsisy ao rakitra tsika. Miteny anarana aloha. Fiatarana daholo tompoko parfait. Fanontaniako pasteur dia hoe izany hoe efa nisy fanadihadiana atao keny izany mikasika ny atao hoe secte izany dia mba tsara fatipatarana satria itsika izany tsy secte izany fa tonga dia mareko izay fa hoe mba inona mba fanazavan'ny pasteur hoe inona ilay fanadihadiana nataonao? Ahoana ny hitanao tany? Ilay hitako hoe misy izany ohatra hoe olona izany na fiangonana izany ohatran'ny hoe manao fombana secte ilay izy izany fa tsy hoe izy nefa tsy secte izany fa manao fombana fotsiny izy. Ohatra hoe misy fiangonana izao ohatra hoe rehefa maty izao ilay olona dia tsy omeny havany. Tsy omeny havany izany ilay ohatra hoe rehefa maty izy dia ohatra hoe manatan'izany koa ilay ny atao hoe tena secte izany dia mampiasa ny vola izany izy mampiasa ny vola izy dia tena hoe mampiasa vola tena tsy toko be dia be izy izany dia hitako hoe ny secte koa izany tena hoe manao ataoko hoe endoctrinement izany izy dia fampianarana voizina izany anatin'ilay izy dia iny no tena hoe asesika anatin'ilay olona izany dia rehefa amin'ny farany mifara amin'ny zavatra ratsy iny rehefa amin'ny farany izany izay ohatra ny hitako izany fa hoe tsy haiko izany na mety izay zavatra izay na tsy mety na hoe tsy mitombina na tsy mitombina fa tsy fantako fa hoe mena amin'ny pasteur izany hoe fanazavana feno amin'ilay izy. Eny ary ny secte zaraiko anankiroa ilay fanazavana. Ny voalohany indrindra dia ny atao hoe secte dia zavatra mivoaka miala amin'ny fiarahamonina. Mety misy fiarahamonina dia misy fitokanana fialana fananana fiainana hafa ivelan'ilay fiarahamonina. Misy fironana anankiray dia misy atokon'olona izay tsy hanaraka n'iny fironana iny fa andeha amin'ny lalana hafa izay andeha hanany mpitarika. Dia ny voalohany indrindra ao anatin'izay tantara izay dia rehefa maty Jesosy dia nitoriana ny filazantsara dia ny fomba niantsoana ny apôstôly taloha dia tsy kristianina fa secte du Nazaréen. Amin'ny teny gasy ilay izy dia antokony Nazareanina.
Zany hoe raha iresaka sektatsika zany dia le fototra mihitsy ny efa sekta. Satria inona ny antony tena sekta mihitsy ny fivavahana kristianina. Satria ny fironan'ny fivavahana tamin'izany dia ny jodaisma. Miara-mirona, ataontsika hoe miara-mirona mandroso any daholo zany izy rehetrarehetra. Fa nivoaka Jesosy dia nitondra fampianarana izy, nanala an'ilay olona hiala amin'ilay fiarahamonina jodaisma, dia nanangana atoko-pivavahana vaovao sy atoko-pinoana vaovao izay tsy manaraka ny firindrany ny fiarahamonina iny. Fa raha nakan'ilay fiarahamonina dia izy nandeha nakaty. Fiarahamonina manome lalàna sy dida izay nomeny Mosesy, Jesosy milaza hoe fa zaho kosa manao aminareo hoe, zany hoe tsy intsony fa hafa indray nomeko anareo. Dia ny fototra indrindra zany sy ny resaka voalohany indrindra dia ny kristianisma dia sekta. Sekta nivoaka avy tamin'ny jodaisma. Dia rehefa sekta takizay izy io, zay zany aloha le définition ara-tantara. Fa ny définition ihany koa eo amin'ny ara-panahy dia sekta mihitsy ny kristianisma. Satria maninona isika dia noa masinina. Ina moa no noa masinina? Natokana, nesorina hiala amin'izao tontolo izao. Dia na le jodaisma koa ara dia sekta. Satria maninona? Ny aina tao Egipta ry zareo fa natokana indray. Zany hoe ity tantara ity zany dia tantarana sekta. Avao Egipta niaraka tao daholo izy rehetrarehetra, fa Andriamanitra nanasaraka mihitsy hoe nareo tsy mahazo miaraka amin'ny Egipta. Zay tsy natao hoe sekta. Fanasarahana amin'ny fiarahamonina. Dia nareo tsy mahazo miaraka amin'ny Egipta. Tsy miara-misakafo amin'ireo nareo, tsy mahazo mandray ny culture an'ireo nareo, fa nareo oloko Jehova. Dia nafindra zareo tao tany Kanana. Tao tany Kanana izy dia mbola natao sekta indray. Tsy afaka nampiarahana tamin'ny Kananita. Dia nivelatra izy dia lasa lehibe. Dia lasa firenena ray manontolo mipratike le jodaisma. Eo amin'izay zany le fomba fiantso amin'izay le izy hoe sekta rehefa kely, fa rehefa ngedy iny tsy sekta tsony. Zay ny tontolo fiarahamonina. Rehefa ngedy izy tsy sekta zany tsony, fa sekta io rehefa mbola kely. Dia rehefa ny lehibe amin'izay le jodaisma dia ny sekta kely indray forona, dia tsy nafa ny kristianisma. Dia nivoaka avy tao ilay izy natokany Jesosy indray ny azy, reto ny ana reto. Dia niroborobo indray ilay izy dia feno manerana azy zao tontolo zao, dia lasa tsy sekta tsony indray. Fa tao anatin'ilay roborobo be indray nisy kely voaka indray, sekta indray iny aloha. Zay voaka rehetra zany dia sekta. Fa zay le définition hoe miala eo anivon'ny fiarahamonina dia manana fiainana hafa. Zay zany le définition. Zay aloha zany le sekta amin'ny ankapobeny. Fa misy amin'izay le sekta ratsy amin'izay eto anivony ity zao tontolo zao ity. Le sekta ratsy dia zao, le resahanao teo hoe esoriny le olona anana fiainana hafa, dia le fiainana hafa iny sekta kristianina amin'izay zany ty resantsika ity. Le fiainana hafa iny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fiainana fisarahana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia zao, isika ny fanahintsika ny séparé du monde, fa ny tenantsika mbola eo anivon'izao tontolo zao. Zay Jesosy za tsy mampiala azy eto amin'izao tontolo zao, fa miaro azy amin'ilay ratsy. Mandehana ianareo amin'izao tontolo zao dia torohino filazantsara. Fa rehefa le sekta tsy izy, dia tsy asainy manana fifandraisana intsony amin'ny hafa ianao. Zay le sekta tsy izy. Dia tsy asainy intsony ianao, ohatra hoe fandray amin'ny ray aman-dreninao na manome vola ny ray aman-dreninao na manasoa hafa ianao, fa zay volanao rehetra dia ato daholo atao amin'ity fikambanantsika ity daholo. Dia ampanantenana zavatra ianao dia atao lavage de cerveau eo ianao, verinareo raha miala ato. Misaotra zany inge. Mandeha any amin'ny radio any, matinareo raha vao miala ato. Tena zany mihitsy sur micro. Raha vao miala ato nareo dia maty. Zay lazaiko anareo hoe matinareo. Fa tonga dia tsisy samiala reo na ina atao amin'ny pastera na miteny ary pastera izay vola rehetra ny paosinao ary tsay daholo. Tsisy samiala reo. Tratratratra amin'ny pastera varotra tany dia aiza ny vola vidiny tany. Tsisy samandà reo satria efa tratran'izay endoctrinement zay, tratran'izay foasasa zay ny atido amin'izay lafiny anankiray zay. Dia zay le sekta ratsy izay. Fa isika tena natao amin'izany mihitsy. Natao atokana, fa natao sekta tsara. Fa zao tontolo zao moa tsy te halala fa rehefa sekta dia sekta. Fa zay zany le izy dia tsy tokony arary ny fora misy miantso hoe sekta. Satria zay ny entsoina antsika koa. Zay ny entsoina antsika. Natsoina hitokana, natsoina ho atokana mba hiprepare le voyage mandrakizay. Zay.
Tahoary Mandrosoa. Nadia, ny fanontaniako pasteur hoe mitovitovy amin'ny teo ihany hoe amin'izao be dia be ilay fampianarana mitondra hoe tsy mila mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy, hoe Jesosy tsy natao hivavahana fa mivavaka amin'Andriamanitra iray, dia ilay izy ohatran'ny hoe mivavaka ihany izany fa mametraka an'izay mihitsy hoe Jesosy tsy Andriamanitra. Dia mifanontaniako hoe io ve zany ilay atao hoe antikrista ve zany olona manaraka an'izay fampianarana izay? Le antikristy aloha ny azavaiko voalohany indrindra. Ny antikristy définition biblique dia zao zay rehetra tsy manaiky fa tonga nofo Kristy maty nitsangana tamin'ny maty, dia zay ny atao hoe antikristy. Zay ny fanahin'ny antikristy. Dia raha ny ara-baiboly zany, raha zavatra zay nomena, dia esprit le antikristy. Izy tsy voatery iteny hoe aza mivavaka amin'ny Kristy ana izy tsy voatery anao zavatra fa le zavatra ampanovina mifanohatra amin'izay esprit zay. Le zavatra le ampanovina mifanohatra amin'izay esprit zay. Ohatra zany zao hoe raha misy olona manankina ny famonjena amin'ny zavatra hafa fanampiny an'i Kristy na hafa akoatra an'i Kristy dia efa antikristy zay. Ohatra zany zao misy olona miresaka hoe raha mandika lalàna dito folo ianao taoko mahitsy mihitsy ny resaka mba ho azonareo. Raha dikainao ny dito folo dia tsy voavonjy ianao, antikristy zany. Satria tsy izay le esprit. Le esprit dia zao efa tonga Kristy maty hamonjy atsika. Zay manohatra an'izay lalam-pamonjena tokana izay dia antikristy ny anarany. Raha misy miteny hoe fahiny zao nisy an'izany zavatra zany, atao hoe indulgence, vola rotsaka rehefa maty ny havana. Dia iny vola rotsaka iny mampiala ny olona any anatin'ny afandiovana. Zany hoe efa nazavaiko moa zay tamin'ny formation ministère zay nazavaiko hoe ohatra zao mihitsy zany le esprit hoe alainy iny vola iny dia atao mikoritsana ny fitotiny, dia rehefa maheno an'iny ny lanitra tonga dia oziny ao an-danitra asory aingana ny havany, asory aingana fefa niasa be ny fianakaviana nandrotsaka le vola, ka asory aingana amin'ny afandiovana dia aleo izy hiditra ny fiainana mandrakizay amin'izay. Antikristy zany. Satria manina manorina famonjena amin'ny zavatra hafa akoatra ny Kristy. Efa esprit antikrista ihany koa manorina famonjena amin'ny ezakezaka maro isan-karazany ataon'olombelona, amidy fananana, manao fivadikana 30 andro 70 andro amin'izay voavonjy, efa misy esprit daholo zany. Zany hoe ny vava tsy miteny hoe za manohatra ny Kristy, fa ny asa atao manohatra ny Kristy sy ny lalam-pamonjena tokana izay napetrany. Misy mampiasa karazana zavatra anadiovam-pahotana, rano ohatra sy sisa, efa esprit antikrista daholo zany. Fa ny rano Kristy irery ihany ny antokana manadio fahotana, zay akoatra an'izay dia esprit antikrista daholo. Ok. Dia iresaka amin'izay tsika amin'le hoe azo ivavahana sy tsy azo ivavahana. Zao ny zavatra ambara soratra masina ao anatin'ilay izy. Iny Jesosy Kristy izay novonoinareo iny ozy izy dia natsangan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, Seigneur et Sauveur. Ozy izy rehefa miresaka faminaniny izy eo amin'ny Davida, Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eto an-tongotro amandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Dia amin'ny teny hafa ilay izy dia ohatra zao hoe le Seigneur a dit à mon Seigneur, the Lord said to my Lord. Zany hoe misy ahavo mitovy ao anatin'ilay izy. Dia zao ny zavatra ambara sotra masina ihany koa amin'ny Filipiana, sotra masina foana ny hitondrako anareo mba tsy ho diso le fandraisana hoe mety sa tsy mety. Zao le ambarany ihany koa amin'ny Filipiana 4:15. Aka ho aminareo zao saint Joseph eto amin'ny Kristy Jesosy koa. Zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo dia natongavany no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary fitanana-pitoviana tamin'ny olona izy, dia ary fitonana tare olona izy dia nanaikatra fahafatesana, dia le fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no
na nandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezana azy anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny ambany-tany. Ina moa ny atao hoe mandohalika? Ka tsy mivavaka ve sa andohalika voasazy? Hoe rehefa voasazy dia mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy? Fa ny atao hoe mandohalika dia mivavaka, mitondra fanompo-pivavahana eo anatrehany. Zay ny atao. Fa le izy misy etapy nataon'Andriamanitra, misy etapy nataon'Andriamanitra, tsy tonga dia le Jesosy tonga teto ambony, tsy Jesosy nateraky Maria le izy, tsy Jesosy le nandendena nanao miracle, tsy Jesosy le nanasitrana boka nanangana maty sy sisa rehetrarehetra, fa tapitra mihitsy le mission, le nanolotra ny ainy. Dia zay vao nisy fanandratana nataon'Andriamanitra amin'izay. Jerenareo tsara ity sary izay aseho amin'ny Baiboly ity, fa rehefa vita ny mission dia zao ny zavatra nambaran'i Jesosy amin'izay izay tsy noteneniny fahiny. Zao no teneniny, efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra dia eto an-tany. Vita le mission dia nasandratra izy, dia namena teo am-pelantana ny fahefana rehetrarehetra. Zany hoe io Jesosy io amin'izay nasandratra Andriamanitra, zay mihitsy le teny, nasandratra Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy. Zay no mahatonga azy azo ivavahana. Zay no mahatonga azy azo ivavahana. Nomena azy ny fahefana. Any am-bokin'ny Korintana izy manambara zavatra tahaka izao hoe rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray, vita daholo ny asa rehetrarehetra, dia ho averiny amin'Andriamanitra iray ny fahefana. Azonareo le izy. Ohatrao zany le sary. Andriamanitra tao amin'ny tontolo ara-panahy. Fahefana tokana. Fanahy izy. Mifehy ny zavatra rehetrarehetra. Fanahy mifehy ny zavatra rehetra. À un certain moment amin'izay, tamin'ny vanim-potoana anankiray amin'izay, tsy maintsy naka endriky ny nofo Andriamanitra. Tsy maintsy notafiana nofo ilay fanahy. Satria ny fanahy tsy azo finoana. Satria ny fanahy tsy azo omboana, satria ny fanahy tsy misy rà, dia tsy maintsy nangalana nofo izy, dia nitafiana nofo. Iny nofo iny amin'izay no novonoana sy nomboana. Andriamanitra tsy novonoana, tsy nomboana. Tandremo tsara zay. Andriamanitra tsy mety maty, Andriamanitra tsy isy fiandohana, Andriamanitra tsy isy fiafarana. Fa ilay nofo notafiny izay atao hoe Jesosy Kristy, dia nanana départ teo amin'ny Maria, dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Iny ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Andriamanitra nofonosina vatana. Iny ny zanak'Andriamanitra. Dia novonoana iny zanak'Andriamanitra. Iny le ny antsoantso hoe raha io nahoana no mafoy ahy ianao. Fa raha Andriamanitra nanao an'iny dia hafahafa be. Andriamanitra ny teny hoe raha hafahafa zany. Andriamanitra nefa izy Andriamanitra hoana zany. Fa le nofo iny dia rehefa vita izay zavatra izay, hoy ako verina ako amin'le sarisary hoe ity Andriamanitra fanahy, dia ao anatin'ny vanim-potoana anankiray notafiana nofo, dia maty, dia nitsangana tamin'ny maty, dia nomena ny passation. Teto izy zany nomena ny fahefana rehetrarehetra dia an-danitra sy etỳ an-tany. Nomena an'i Jesosy ny toy an'ny tantara. Azonareo? Tapitra amin'izay ny tantaran'izao tontolo izao, voaforona ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, averiny eo an-tanany iray ny fahefana, ato indray misy reprise. Azonareo ilay izy? Ny fanahy indray no mitondra ato ilay Jesosy. Dia ohatr'izay ilay tantara, misy passation zany tao anatin'ilay izy, dia izay mahatonga hoe ivavahana, ary natao ivavahana ilay Jesosy. Ok, azo. Zay mifandeha ny resaka. Radony ianareo. Inona pastira le fanapirako taminao teo ohatran'ny tsy voavaly fa mito angamba. Inona le hoe ranomasina fitaratra amin'ny Apocalypse 15:2 le izy. Hoe ary nahita fa indro toa ranomasina fitaratra ny aro afo, ary izay naresika afaka tamin'ny biby disy ny sariny,
ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Ny apokalipsy kody be dia be. Misy zavatra ao zay tsy azo raisina arabaka teny be dia be. Ohatra zao hoe le karazana soavaly, ohatra zao hoe potika ny apa-efatra ny tany, scientifiquement parlant tsy possible raha misy zavatra potika fotsiny eto na ataoko hoe raha-pafolony dia mipoaka ty tany ty. Dia ireo apokalipsy ireo zavatra ambarany rehetrarehetra ireo zavatra kody daholo, zavatra fanambarana ny amin'ny ho avy, zavatra langazy, sarina seho ny firesako anazy hoe zavatra natao ho azon'ny sainy jaune ho saintsainina, satria sarotra ho an'ny jaune ny mahafantatra ny zavatra réalité ny tontolo ara-panahy. Dia nomena sary fotsiny izy hoe ohatr'izao mifandeha an'ilay izy. Dia raha manome sary be dia be izy ao ka hanome interprétation tsika dia mety tonga dia anaiky ianao nefa tsy arak'izay akory ilay izy rehefa avy eo. Dia aleoko tsy manome interprétation afa-tsy global, izany hoe tonga dia amin'ny ankapobeny fotsiny hoe inona ny zavatra fandehany, inona ny tantara azo antoka fa isy eo. Misy olona zao manome hoe le sary ohatran'izao ina moa izy ity, liona misy elatra États-Unis, satria symbole ny États-Unis voromahery. Lay bera Russie. Fa za tsy manome an'izay. Tsy manome an'izay interprétation ohatran'izay fa ny zavatra efa nisy taloha dia zay no omeko. Satria ireny efa voamarina ara-tantara hoe ry Nebokadnezara iny ny lovolamena, ireny efa voamarina tsara rehefa hita tsara. Dia za tsy manome interprétation ohatran'izay fa zavatra global fotsiny. Dia tsy manana fanazavana eo amin'ilay resaka ranomasina fitaratra zany alova mialatsiny amin'ny rahalahy. Sy eno ny anarako. Fanontaniana petraka pastera hoe Paul ny teny hoe aoka ny vehivavy angina rehefa ao am-piangonana, tsy avela-piteny na mpianatra. Dia tiako anontaniana hoe amin'ny fotoana manao ahoana ny hatanterahana an'izay. Dia mety ve raha hoe pastera vehivavy izany, satria efa hoe tsy mahazo miteny. Dia izay izany mba fantaniako. Faharoa eo amin'ny resaka vavaka sy fahadikanana. Tsika izany rehefa mivavaka sy fahadianana eto dia ohatran'ny hoe tiako hazavaina izany ilay izy hoe ohatry ny ahoana ny tena fanatanterahana azy, tsy hoe lalàna fa tiako fantatra fotsiny. Indraindray ohatra hoe rehefa tsy misakafo maraina fotsiny ve dia efa fifadikanana izay, dia ve misakafo indray atoandro, na hoe rehefa tsy misakafo atoandro fotsiny fa maraina sy hariva mihinana dia efa fifadikanana ve izay, sa hoe tsy maintsy manomboka maraina ziska pahatonga andrapitsy maraina. Izay tompoko saika anontaniako. Ilay resaka vehivavy, tsy matinao lolo mihitsy hoe resaka vehivavy io. Ny epistily dia resaka fitantanam-piangonana, izay zavatra tena mipetraka ao anatin'ilay izy. Dia amin'izay fitantanam-piangonana izay dia misy zavatra izay apetraka ho fifampitantanana amin'ny samy olombelona. Ohatra zao eto anivontsika zao misy conseil des pasteurs anankidimy. Dia rehefa mametraka tsika zavatra anankiray, lalàna anankiray ohatra, dia iny lalàna apetraka iny tsy voatery manana fototra ara-panahy, fa ao anatin'ny fandiniana sy ao anatin'ny zavatra izay hita amin'ny tontolo izay iainantsika dia raisina ilay fanapa-kevitra. Ohatra zao hoe tafiditra ao anatin'ny lalàna anankiray zao eto anivon'ity fanompoana ity hoe mpiara-manompo tsy mahazo afampitrosa. Raha mijery ianao anatin'ny baiboly tsy isy an'izany ao, tsy mahita an'izany ao ianao mindram-bolana maninona, tsy isy an'izany ao. Fa misy an'izay lalàna izay napetraka. Inona ny antony izy? Tao anatin'ny fandiniana. Inona ny fandiniana hita? Ny fifampitrosana sy ny fifampindramam-bola dia miteraka. Rehefa avy eo ohatra misy antony tsy haverenan'ilay anankiray dia lasa mampiady. Rehefa misy mampiady dia
lasa misy amin'izay momba n'ilay tsy namerim-bola dia misy kosa momba n'ilay nampindram-bola tantara efa nisy tao anatina fiangonana zany mifampitory mihitsy n'izy miravavy dia zara roa fiangonana zany zavatra nisy dia zany zao a lalàna sy fifampitezana napetraka ao anatin'ilay izy miaraka eo ihany koa dia mahita hoe ohatrany ahoana ny zavatra hitondrana n'ity fiangonana ity a ohatrany tsy mety ity zavatra ity dia raisina zay par rapport aminareo par rapport amin'ilay olona entina fa any amin'ny toerana hafa indray tsy ohatran'izay ilay izy ity tantara ity zao tsy tantara moa zany fa fampianarana izay nomeny Paoly ity zao Paoly zao dia atao amin'ny fiangonana atao hoe fiangonany Antiokia fa misy natao hoe fiangonany Jerosalema dia ny zavatra izay omeny Paoly a dia any amin'ny epistiliny fampianarany fitondrany manokana izy mahita ny fonctionnement ny jentilisa dia izy mametraka an'izay mifanaraka amin'izay atsy ambadika indray a misy Andry Petera mpitondra ny fiangonana any Jerosalema dia izy indray manao analizy an'ilay izy dia eto amin'izay tsika inona ny esprit an'ilay resaka vehivavy ao anatin'ilay izy maninona hoe tsy mahazo miteny l'esprit zany mila jerentsika fa tsy le acte azonareo ilay izy tsy le zavatra atao fa hoe inona ny ao am-po dia inona ny zavatra nitranga tao anatin'ilay izy ohatra zao ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonan'ny kristianisma voalohany indrindra ny teboka voalohany dia zao ny vehivavy a dia vaovao amin'ny resaka fivavahana aloha voalohany indrindra tamin'ny fanompotoanan'ny apôstôly vaovao satria maninona tsy nanana anjara fanompoana mihitsy ohatry zareo tao amin'ny judaisma fa no mivoaka ny kristianisma dia manana anjara fanompoana izy rehefa manana anjara fanompoana amin'izay izy a dia mijery amin'izay ny rahalahy ny esprit hitondrana n'ilay fiangonana hoe ahoana ny fandehany ity zavatra ity dia zao ny fampianarana hoe tsy tiako ozy izy ny vehivavy a raha manam-pahefana amin'lahy dia mampianatra ny lahy zany hoe ny cercle voalohany na sehatra voalohany hitotona n'ilay resaka dia ho anivony fanambadiana anivo fanambadiana satria maninona raha le vehivavy no mampianatra dia lasa mahazo position d'autorité izy rehefa mahazo position d'autorité izy zany hoe lasa manana fahefana izy dia lasa eo ambany fahefana le lehilahy dia lasa famadika le toerana hoe ny vavy indray ny lohan'ny fianakaviana dia le lehilahy etsy lasa mpanampy tandrify indray le lehilahy dia zay zavatra izay analizy ao anatin'ilay izy dia mahita zay zavatra izay hoe misy zavatra ohatr'izao mitranga misy zavatra ohatr'izao mila andraisana fepetra misy zavatra ohatr'izao mila alamina dia tsy nomena toeram-pahefana natao an'izay zavatra izay zany le vehivavy a mba tsy angalany an'ilay toeram-pahefana mba tsy angalany an'ilay toeram-pahefana fa ny lahy ny lohan'ny vavy foana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia napetraka izay inona ny mahatonga amin'ny resaka an'izany zavatra zany hoe structure sy zavatra fandaminana le izy satria ohatra raha raisitsika tonga dia raisitsika vetiny zany dia zao hoe fa maninona ary vehivavy ny tsy azo hiteny tsy manana ny fanamasina ve izy tsy manana teny ve izy tsy olom-bovonjy ve izy manana ny fanamasina izy tena manana ny teny izy ary olom-bovonjy izy manana ny fanomezam-pahasoavana afaka manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra izy ohatra tsotra omeko anareo ao anatin'izany dia zao i Filipo nanana zanaka vavy efatra izay niteny amin'ny teny izay naminany nefa inona natao hoe naminany miteny ny tenin'ny tompo ka raha manana fanomezam-pahasoavana hiteny ny tenin'ny tompo izy ho teneniny amin'izy areo azonareo le fandehany izy zany manana parole manana teny avy amin'Andriamanitra nomena fa aminanina dia nefa izy tsy azo hiteny dia inona ny dikan'izany zavatra zany fa zay mihitsy ilay izy resaka fahefana resaka autorité resaka fandaminana mba tsy korotana ilay fiangonana sy ilay tokantrano dia zay ny tena problema zay ny tena esprit ny vehivavy tsy natao hanana fahefana na eo amin'ny eglizy io na ao anatin'ny tokantrano ny vehivavy tsy natao hitondra fiangonana satria inona ny antony le sary dia ohatran'izay mihitsy ny hoe i Kristy natao lehilahy raha manaiky aloha zay so dia vehivavy aloha izy natao lehilahy Kristy zay ny sarin'ny Kristy okey a ny fiangonana kosa dia natao inona ny sariny vehivavy dia lasa amin'izay Kristy
lohan'ny fiangonana. D'accord? Ny lahy lohan'ny vavy. Rehefa lasa Kristy dia nosoloana inona le fahefana? Lehilahy lohany ihany koa. Fa raha ohatra ka tia vehivavy dia tia koa vehivavy. Le couple vehivavy ny tokony ho lehilahy vehivavy ary ny tokony vehivavy vehivavy ihany. Dia couple inona zany? Homosexuel zany zavatra zany. Dia zay le sary aseho ao anatin'ilay izy hoe misy fahefana foana. Dia le fahefana nafindrany tamin'ireo rahalahy ireo. Tao angery Maria, tao ry Maria renin Jesosy, tao ry Maria Magdalena, tao ry vehivavy maro isan-karazany izay nanaraka azy teny foana. Fa tsy nafindra tany aminy le fahefana sy fitondrana ny fiangonana. Fa ny poste d'autorité rehetrarehetra dia natao teo amin'ny rahalahy daholo. Mifidiana fitolahy eo aminareo izay manana ny fanahy. Andrindra ny asa dia izay. Natao teo amin'ny poste autorité indrindrindrindra eo amin'ny fitoriana dia natao tamin'izany. Mahazo mitory amin'izay ve vehivavy sa tsy mahazo mitory? Mahazo mitory satria izy manana ny teny. Fa le poste na fahefana no tsy navelan'ny Paoly idirany. Azonareo le izy. Fa araka le lazaiko teo hoe misy fahadisoany eo amin'Andriamanitra raha omena don spirituel ianao hanambara. Misy aminareo nge manana fizarana izay mampahery ny rahalahy. Marina zany rahalahy sa diso. Misy aminareo vehivavy manana fizarana, manana témoignage izay mampahery ny rahalahy. Matoa mampahery le izy dia avy amin'ny fanahy masina. Azonareo. Donc tsy nomena ianareo raha ohatra ka nasaina angina hoe tazomy amin'ny fotsiny. Ho anareo samy vehivavy zany. Fa matoa nomena dia mizara. Fa mijanona eo amin'ny fizarana. Fa tsy miakatra eo amin'ny fahefana. Azonareo différence le fahefana sy fizarana. Zay le izy. Ka ny asa fanompona dia azo vehivavy atao. Fa ny asa pahefana dia natao ho an'ny lehilahy. Zay. Ny fehin'izy rehetrarehetra. Zay le teneniko hoe esprit an'le zavatra izay nisoratan'ny Paoly. Mitovy amin'izay ihany le resaka misaron-doha, ny fisaronan-doha dia resaka soumission. Ary raha misaron-doha ny lehilahy ozy izy na lava volo ny lehilahy dia mahafaboninahitra ny tenany. Satria manina mipetraka eo amin'ny plasy vehivavy izay natao eo ambany fahefana indray. Dididina moa raha famatika zany le tantara hoe raha lehilahy indray lava volo atokantrano dia le vehivavy bory volo, coupe garçon. Tonga dia raha be tsy fakahitany io resaka io. Dia zany organisation zany daholo no antony zavatra rehetrarehetra. Mba hatafapetraka n'ilay esprit, ilay fisainana izay omeny Kristy. Zay ny antony rehetrarehetra reo. Dia tsika zany tsy mandray ambolony izaka verset na izaka moa io zao mihitsy inona moa ny atao hoe tsy miteny. Dia lasa anao définition ianao ny atao hoe tsy miteny. Tsy mampianatra. Dia lasa ianao tsy zay le izy fa le esprit no raisina. Hoe inona le fotom-pisainana, inona le zavatra tia nampitaina ao anatin'le tantara. Zay. Okay. Ny fifadikanana dia ohatran'izao zavatra zay fototra iangana izy io. Alefantsika tsikelikely mihitsy. Manina no mifadihanana. Testamenta taloha ny anomboantsika azy Isaia 7:10. Zao ny tenin'Andriamanitra miresaka ao amin'ny Isaia 7:10. Nareo izy mifadihanana nefa ny zavatra tianareo ihany no mbola ataonareo. Ny karaha mampiasa anareo tsy omenareo. Tsy izao va ny fifadiana zay sitrako. Dia ny amahana anaborahana ny fatora ny faratsiana, napahana ny zioka sy ny sisa rehetra, amela ny andevo afaka sy ny sisa rehetrarehetra. Ny esprit ny fifadikanana ny antony nametrahan'Andriamanitra ny fifadikanana dia zao. Mila mazava tsara amintsika hoe maninona ny natao an'izany Jiosy. Rehefa manao fahotana ny Jiosy dia nasaina miverina amin'ny alala fifadikanana. Inona ny dika fifadikanana? Nenina fatitsapana hoe diso aho, tsy mety ny nataoko. Dia manetry tena aho dia mampandefitra ny filako rehetrarehetra, ampisehoako amin'Andriamanitra fa tena kepokepoko ny nenina ako. Ary tena asehoko amin'Andriamanitra mihitsy aho fa tena tsy hanao anintsony aho fa tena ratsy ny zava-bitako iny. Dia aseho amin'izay le sary hoe mifady anina amin'izay nareo dia mitafia lamba malailay.
dia maka lavenina dia ararao eo ambony loha dia sady mitomany indry nanota indray fa ny problema amin'izay rehefa avy eo dia nandeha le tantara sy resaka dia lasa fomba ny Israely amin'izay le zavatra azonareo tanao ohatra le zazakely le amin'ny voalohany izy mangata-javatra dia mitomany mama avidagna kakapizon azy avidagna rehefa elaela afaka 10 minitra eo tsy omenao izy mbola mitoy mitomany fizy efa tsy tadidiny intsony hoe manina moa am'tyto mitomany dia rehefa izy varimarina any efa tsy fatany intsony amin'io hoe manina izy mitomany dia zay mihitsy ny esprit tao amin'le Israely nasaina natao zay ho an'izay fiverenana izay dia inona zavatra ataondrareo rehefa tsy metimety fiainana dia ataony amin'izay le zavatra dia zay natonga an'Andriamanitra ny teny sy namerina tao amin'ny Isaia 58 hoe ny karaman'ny olonareo any tsy omenareo nefinareo fatihanina nefinareo mitomany nareo mibabababa fiolokanga-nareo ataonareo makarian'ny tsofina ny fanatitra zany koa ny asa mifanatitra dorana ibebahana ny amin'ny fahotany fa inona ny ataon'izy rehetra ny fanatitra teriny ataony any ny ataony mivadika zany le zavatra lasa ohatrany hoe alefa fotsiny iny zany ilain'Andriamanitra dia meo azy andra anga zay ilaina tetoizana ny atao zay ny esprit fifatikana rehefa tonga Jesosy dia zao amin'izay ireo mariky ny fariseo sy ny mpianatra Jona maninona ozy izy ny mpianatry ny fariseo sy ny mpianatry Jona mifatihanina foana fa mpianatra ao tsy mba mifatihanina ary mipatron anareo mihinan-kanina sy misotro divay foana isaky mihetsika dia ozy izy Jesosy aloha nampianatra hoe zao aloha lazaiko raha mbola eo ny mpapakatra dia tsy mifatihanina ny sakaiza mipapakatra fa rehefa lasa mipapakatra dia zay izy vao mifatihanina fa zao ihany koa nampianarin'i Jesosy amin'izay hoe inona ny atao hoe fifatikanina amin'izay izay ankasitrahana dia ilay tantara amin'izay zay zany aloha any amin'ny testamenta taloha fibebahana fifonana okey azonareo eo fa rehefa maty Jesosy dia tsy zay intsony le tantara tsy fibebahana sy fifonana intsony sy nenina ny amin'ny zavatra zay natao ny antony fifatikanina okey fa Jesosy nefa mipeye mitovy amin'le vidin'le ondry izay vonoina tsy vonoina intsony sy ny raha rehetra zay alatsaka tsy alatsaka intsony fefa vita mipeyement raha mivadika amin'izay zavatra izay ny esprit anao dia lasa ozintsika atao hoe esprit antikrista indray satria lasa hitady hividy ny fahotanao amin'ny lohalika ao indray ianao andohalika eo ambony kapisila satria mavesabesatra ny fahotana vita koa avy nitsangana avy eo dia ohatra maivamaivana natsapako iny kosa tsy raisin'Andriamanitra efa filambaniny zany fa tena ny lohalika rehefa rapa mihitsy ny tratran'iny zavatra iny efa antikristy izay fa Kristy efa maty ho an'ny fahotantsika dia tsika manatona azy fotsiny dia ozy izy ny Jona voalohany milaza hoe raha miaiky fotsiny sisa ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy dia mamela fahotantsika dia manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra vita ny tantara ny fahotana fa itsika kosa ankehitriny inona ny antony ifaditsika hanina inona ny antony tsy hinanantsika sy tsy hisakafoanantsika le esprit mbola mijanonao ihany esprit ana fanetretena fandavana ny tena satria maninona isan'andro tsy manana fotoana ohatra na voafetra ny fotoanako na manana fotoana ary dia nieritreritra mandeha gauche mandeha droite mieritreritra ho an'ny vehivavy inona indray no tsenaina andeha ho ary karakaran'izao inona indray ny tiana ankizy ahoana ny azona an'ity ny lehilahy ahoana ny anaovana an'ity sisa rehetrarehetra amin'ny vanim-potoana amin'izay ianao mifady hanina dia manao pause ianao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao manao pause ianao ajanona daholo na ny eritreritra io ary tena atokana tanteraka ho an'ny tompo zay natao fifatikana esprit foana no etiko zay natao fifatikana dia maka fotoana mihitsy no hoe mandritra an'izao fotoana dia hivavaka hifantoka tanteraka hitokana tanteraka tsy eritreritra zavatra hafa fa hiresaka amin'ny tompo lay tsy mihinan-kanina dia fanampy fotsiny ihany sisa tsy fihinanan-kanina ny zava-dehibe azonareo na inana ianao maraina na tsy inana ianao maraina na raha riva ianao voahinana na raha afaka pitso maraina ianao voahinana tsy zay zava-dehibe tsy hoe ratsy zay na ambany zay misy valeurany zay satria ianao mampietry ny tenanao raha ataonao automatika koa io dia tsisy valeurany misy olona mantsy efa tsisy olana amin'intsony tsy efa mahazatra zany roa andro indray ne sasany indray hifaninanana le izy sa tsisy zany
3 jours le mandeha fa nahita afisy tsy miverina tsony moa zany le izy fa atao Antsahamanitra hono rahalahy tongava daholy apôstôly 10 lany fady anina 30 andro avy no andray anao zany lasa ireareana ndray le zay ny olombelona mora miala kely de lasa le fifadikanana ireareana sisa nisy pastera niara niasa taminay fahiny mpifady anina 20 andro 30 andro de mba miresaka zay mba ohatriny ahoana rahalahy netanao anatin'izany toy izy miresaka tsy taitra koa raha tsy mahavadika tsono izy matory eo mpandrina zany sady tsy mahavita mivavaka fa efa eo mpandrina manao ohatr' zao de miantso neny avadio tsy mahavadika tsony efa 23 jours izy zany avadio de avadika de inona zany no atao am'izany mitondra soa inona ho anao le avadika ianao zany ny olona efa nepasana 10 taona vo avadika ianao de ny velona de efa misy mamadika sady le esprit tsy tafapetraka fa le asa sisany azonareo mitovy am'le atao le fifadikana fa ny atao ihany ny atao ny zioga ny faratsiana tsy tapaka tsy niala tam'le faratsiana akory tany amin'ny Israely atondray tsy mahavita mandatena akory sy mandany nofo sy ny fisainana fa le vatana fotsiny ny ampijalijaliana tsy mahasoninina mampijaly vatana io raha fanahanao mbola libra be manao zay tianao atao mbola vazavazainao zay tianao vazavazaina ny elkon'olona tsy avelanao tsy mahasoninina ho anao zany ozy Jesosy miresaka raha misy olona mananady aminao apetralo fanatitrao takizay ihany koa fifadikanina aza mifady ihany lero sesefo zay azo sesefana aloha rehefa mbola tsy te hiditra ao anatina tontolo na sitrapon'Andriamanitra tena izy fa rehefa milamina tsara ny amin'ny tontolo hafa rehetra ifadianina ikarakara ny relationko amin'ny Jesosy zay ny antom-pisin'ny fifadikanina petrako sakafo mandany fotoana be mikarakara ny sakafo io mandany fotoana mihinana anio tsy tiako ifantokana ny saiko iresaka amin'ny Tompo de zay ny antolesy ka na inana ianao maraina na tsy inana ianao maraina na isotro dite ianao zay na dite kely dite misy siramamy aza vela isy anameloko anareo na fihinanana na fisotroana fa fanjakana lanitra tsy am'izany fa mahazo misotro dite ianao fa fonao mietra eo anatrehan'ny Tompo afoko anao Jesosy le mofogasy tena dite ihany aloha mba hiplakeko ale vavony manjary memenina be izy tonga ampiangonanao raha ohatra ka tena hoe tsisy inina fa za Tompo tena te hifantoka tanteraka ao aminao sakafo ataondroko ajanoko de vitsy zay de amin'ny 3 mbola tena hitady mihitsy mbola maki baiboly ako amin'ny 4 eo vita ny fotoanako iarako aminao mahazo manao inona mo de jeune am'izay ako manomboka amin'ny 4 na amin'ny 5 na amin'ny 9 na 10 na 4 fa raha voadiso ny esprit atsika manao an'io de mivilana io nandeha fadianina zay taloha ny anenina mo ny Mandriambero de le rahalahy io le mpifadianina 20 andro 30 andro vita fifadikanina tasika mba hidejeune kely eo mirona koa ny olona zany mba zay hoe analana kely an'le zavatra de rona koa mba sotrosotrona kely eo zany de maminana zavatra maivamaivana kely ny rahalahy tonga tao nakaseza mihitsy izy inona ny loka tsisy olona nietrehitra zay inona ny loka atao isotro rona koa nale tao ary ohatra inona le misao asi composé tena gaga mihitsy hoe rahalahy ianao vovady amin'ny Afrina de tonga de zany tsy maninona zany orsia l'esprit tsy ao fa tonga de le vatana fotsiny tonga de hoe any lalakitako sobe any fotsiny le fandele izy de zay ny esprit daholo ny zavatra rehetra de le esprit no mila azontsika le fotom-pisainana no mila azontsika de manaraka ny fanatanterahana amin'ny vatana rehefa avy eo zay misy faraparany madiva marany maninona le asa fitoriana fiantsara eo amin'ny fiangonana satria eo amin'ny fiangonana ray zany misy ny atao hoe mialohan'ny idirana fiangonana tsina de misy ny atao hoe fanoratena hoan'i Jesosy Kristy ny Tompo sy mpamonjy ny fiainana zany hoe confession de foi mialohan'ny miaraka amin'Andriamanitra zany de misy hoe mandray an'i Jesosy ny Tompo sy mpamonjy ny fiainana de avy eo manao ny asan'Andriamanitra
dia satria hoe zay foana zany fandre matetika hoe tsy matetika fa fandre foana hoe mila mibebaka no anankiray niva fiangonana dia izay vao azo raisina ho membre na mpiamana fiangonana zafatoko ohatrany somary dia inona le fanontaniana ao anatin' le fanontaniana hoe manahoana no fahazahoan'ny pasteur an'izay zafatoko mibebaka vao manao asa fahazahoan'ny pasteur an'izay hoe eo hoe fanoratena zany za efa nanorotena fa mila manontany fotsiny koa zany zafatoko raha valiana fomba tsotra dia izay structure filahajavatra marina zany ka normal be zany hoe olona efa ao amin'ny tompo olona efa nandray ny famonjena zay vao miasa amin'izay satria ataoko ahoana moa ny fiantsony olona nefa za mbola tsy tafiditra ao anatin'le izy fa Noa efa tafiditra tao amin'ny sambo fiara vao miantso izy hoe avia ty fa tsy sambo mbola tsy vita dia efa hoe avia ty fa efa tafiditra izy dia miantson'olona amin'izay tongafa dia normal be zany zavatra zany fa ny olana fotsiny matetika dia arak'izay resahako teo mitovy foana moa zany ny afatra androany resaka esprit tsy tafapindra resaka fotom-pisainana tsy tafafindra le zavatra atao ataon'ny olona saina manolo tena izy dia manolo tena saina mibebaka izy dia mibebaka arak'izay fomba fahazony azy eo sy arak'izay fomba hitorinana azy eo fa le fosy fanahy tsy tena eno any anaty any hoe ina marina moa zany zay natao zay fa ohatrany hoe atanatohatra ohatra hoe andray fanasan'ny tompo dia andray fanasan'ny tompo dia mianaraka tekomena ny akamaroan'ny olona nge tsy miaina ny zavatra iny akory manao fifanekena ary izy ao anatin'le izy za dia manaiky amaky baiboly isan'andro antanio ngereny rehetrarehetra manomboka eo amin'ny fadimy taona miakatra dia antanio ianao ve navita le fifanekena nataonao tamin'ny kominio voalohany na tamin'ny nandraisana fa tsy vitan'le olona akory le izy fa alefa fotsiny le etapy le dingana sy le atanatohatra ataon'le olona fa ny any anatiny any tsy mahafaly akory an'le izy dia ny any zavatra resahako foana ao anatin'le izy dia zao zavatra ara-panahy foana ohatra zany zao tsika eto ao anatin'ny fanompoana misy hoe rehefa mandray fanasan'ny tompo dia tsy fianarana ny atao fa fiainona satria manina enona mihitsy le esprit an'le olona le ao am-pon'le olona sy le ampanan'le olona hoe mifamaly ve mamaly an'le izy ve ohatrany hoe raha ohatra zany zao anamorana an'le resaka dia zao ohatrany hoe ifady hanina dia antaniana mihitsy aloha le olona hoe fa maninona ianao kay nifady hanina fa tsy tonga dia hoe za ifady hanina firy andro 2 andro sa 3 andro no mety tokony atao fa antaniana hoe inona ny antony ifadianao hanina mety ve hoe zay anton'izay zay antony manosika anao ifady hanina zay tokoa ve le araka ny tokony izy dia tahak'izay ihany koa raha anao asan'ny tompo ny olona ray dia mila marina tsara hoe inona ny antony anaovana n'ilay asan'ny tompo fa misy olona nge manao asan'ny tompo réalité ao nivon'ny fiarahamonina tsy mety sitrana ny aretina mila manao mpiandry ianao izy le olona mila manao mpiandry ianao fa zay tsy mahasitrana misy ary olona mbola misy demoniany anatin'ny fiainany dia manao mpiandry amin'izay afaka le demonia le asan'ny devoly ao anaty zany zavatra zany zao tsy esprit araka ilay taritan'ny tompo mihitsy fa ny taritan'ny tompo dia tsotra be natolo no an'ny tenany aloha Korinthiana 4:9 tsy arak'izay nieritreretinay izy izy nataon'ny Makedoniana fa natolo no an'ny tompo aloha ny tenany zay vao hoanay ihany koa zany hoe natolony aloha nataony azo antoka aloha hoe tena any Kristy marina izy tena nandray famonjena izy ao anatin'ny fony tena tafapetraka ary tafaorona ny fototra amin'ny fiarahana amin'ny Kristy zay vao nanolotra ny tenany inona le tena ny vola ny herim-batana ny asa fitoriana sy ny sisa rehetrarehetra natolo no anay ihany koa na izy rehefa dia zay firindrale izy saondra ny anarako ny angatahako fanazavana pasteur dia nijaona 3:8 ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao feony nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy satria indraindray matetetika ampiasain'ny olona le hoe izay le hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany dia tsy azoko le izy nefa ny ato hoe dia tahaka izay izay rehetra ateraky ny fanahy le anina zavaokely aloha le lazain'le olona fa tsy rehefa inona izy miteny an'izany ohatra zao hoe
leo tsy teneniko ilay satria tsy tadidiko tsara fa ato no nahenoko anazy hoe izay le hoe nirivotra mitsoka amin'izay alehany dia nefa dia izay ny tsy azonao zay mo zay dia hoe tena tsy ako izany hoe dia tahaka izay fanazavana ty zany dia nefa ny ato hoe dia tahaka izay rehetra ateraka ny fanahy izany hoe ity zany no tiako hazava kokoa ateraka ny fanahy hoe ny rivotra zany hoe nateraka ny fanahy zany dia tahaka ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ale raha atao hoe raisina amin'ny saina zany le phrase raha raisina amin'ny saina tiako azo tsara ny bokin'ny Jaune 3 4 5 6 dia misy fototra goavana be omeny Jesosy mikasika ny fiarahana amin'ny fahateram-baovao resaka loharano miboiboika resaka mofo midina avy any an-danitra izay ny ambaran'ny Jaune 3 4 5 6 dia reo toko anankiefatra reo misy fifamatora sy fifamenoana le izy ny Jaune 4 izy manome fanazavana ohatran'izao ozy izy Jesosy ny resaka sy mitantara mikasika n'ilay vehivavy teo Samaritana zany ny resaka fivavahana le izy fivavahana izay fa nisy hatramin'izay dia tsyna fa fivavahana jiosy izay mivavaka any Jerosalema ary fivavahana Samaritana izay mivavaka eo amin'ny tendrombohitra Sinai dia ireo structure reo dia tonga dia rafitra fanaon'ny olona fahazarana tsisy lalam-baovao tsisy surprise fa tonga dia hoe rehefa manota dia zao ny atao rehefa te hanao asa soa dia zao ny atao tiany vola terinaria raha misy mangalatra dia zao sazy sy sisa rehetra zay ny atao hoe rafitra efa mipetraka tsisy azo ovainy reo zay io lalàna io tsy azo ovainy io na dia sy lakoray ara fa sy mandahany zay voasoratra dia efa misy sazy mifanaraka amin'ny fandavana iny ok zay aloha zany le structure tsotra dia zao nambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaune 4 amin'izay rehefa vita ny fanazavana mikasika ny lalàna tendrombohitra Sinai sy tendrombohitra fa ho avy kosa ozy izy ny andro sady efa tonga ankehitriny ny tena mpivavaka marina dia hivavaka amin'ny ray amin'izay amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary io fanahy sy ny fahamarinana io dia miverina ao amin'ile Jaune 3 8 hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany tsy fantatrao izy hoe avaiza dia tsy fantatrao izy hoe ho aiza dia tahaka izany izay olona araka ny fanahy ny olona araka ny fanahy amin'izay zany tsy manaraka le structure efa mipetraka ilay rafitra efa tafapetraka ny rafitra efa tafapetraka tao anatina tontolo-mpivavahana jiosy fa inona amin'izay no mitondra azy izay nateraka ny fanan'Andriamanitra izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ohatratsotra zany zao hoe na dia misy arany structure zavatra rafitra mipetraka zany ohatra hoe fampianarana mipetraka mohatra zany ao anatina fanambadiana mikorotana le fanambadiana misy ato foana ao anatin'le izy lay zanak'Andriamanitra dia tsy tokony hanaraka structure hoe zay le fanontanian'i Petera zay mbola zatra n'le rafitra hoe raha manota amiko impiry moa ny rahalahiko no tokony hamela azy manota amiko impito va izy no tokony hamela azy dia ahoana mivaly tenin'i Jesosy tsy impito fa impito amby fitopolo impito ny dikan'iny impito amby fitopolo impito iny aza isaina zay ny dikan'iny fa rehefa mahazo fanam-pananatra ianareo dia fantatra reo tokony atao misy fotoana ao anatin'ny baiboly ampodiana ny rahalahy dia ampaherezina misy fotoana ao anatin'ny baiboly entina ambavaka izy no ny amin'ny fahadisoana izay nataony fa misy fotoana ao anatin'ny baiboly kopena ny relation zay le rivotra mitsoka amin'izay tiany misy fanahy mitarika ao anatiny rehefa nateraka indray n'olona dia ny fanahy no henoana ahoana ny amin'ity tokantranoko ity tompo fa tsy manaraka rafitra ahoana ny amin'ny zanako Jesosy fa tsy manaraka rafitra izay naomby tsara fifampizarana sao dia hovainareo fifampizarana ny vehivavy laroby hoe ohatrany
rivotra ho nitsoka amin'izay tiany os pastera samy mihain'ny rivotra ny zany tsy izay le izy fa fifampizarana tsara satria ao anaty fifampizarana eninao koa ny tompo miresaka aminao fa lay fanamasina ny anatintsika no natao hitarika atsika ka lay fanamasina miasa ao anatin'ny ranabavy Saondra tsy voatery mihitsy hitovy hevitra amin'ilay fanamasina hiasa ato anatin'ny ranabavy volana ohatra netiny anazy tamin'ilay vanim-potoana anankiray ohatra ny mitovitovy amin'ny zavatra izay nataonao fa tsy iny kosa nefa ny anao satria vadinareo tsy mitovy dia hafa indray ny drafitra hafa indray fomba fandaminana dia ny rivotra ny olona araka ho fanahy miaino izay taritany azy tsy manaraka tsony ny rafitra tsy manaraka tsony tandremo tsara miaino an'izany sodina lasa tsy pakatolona laninareo sy pastera hoe zao zany dia eo tsisy akiteniteny zany io fa zay ny tenen'ny rivotra tsy izay fandehan'le izy fa tsika eo ambanina fahefana foana fa lay zavatra izay taritany tompo atsika famporisihana io ary fitenenana hoe ny olona rehefa nateraka indray dia manana fanamasina ho mpitarika azy izy dia manana fanamasina ho mpanoro lalana azy izy zay feany Jaona 3:8 zay raha misy farany valiny izy raha tsisy tapitra fotoanan'ny question réponse amity eny ary ohatra ny tompontsika ny amin'izay amina fa mba nazo anjara ianao araka hitsangantsika efa afaka isotra ny tompo raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto